tonga amin'ny orany ambarao eto amin'ny alliance 92 vahiny ny fandarana amin'ity herinandro ity raha ndray atesy max raha miteny an'izay anaran'izay tsika dia tontolo ny fanatanjahantena ny tena afantarantsika azy fa manana talenta hafa ihany koa izy ary mahay mandinika fa ny miarabanao dia miarabanareo koa ny tenako moa zany izay invité anareo androany ato amin'ny fandarana ambarao ny tenako tsy dia mahay miresaka fa dia mihetsika ny aiko dia mialatsiny raha ohatra misy latsaka ny zavatra tenenina miara manentana amin'ity fandarana ity tsisa moa izany fa rakoto malala presque sy relation chinoise ny tenitsika teo hoe tontolo ny fanatanjahantena marina izay ary tsy teny mihitsy tsika hoe efa adino satria mbola eo ihany ianao manaraka ny zava-misy amin'ny resaka fanatanjahantena tsara ho fantatra moa zany fa za mpampianatra tany Anjerimanontolo atao amin'ny INSEPS taloha zany alohan'ny malasa azy hoe U23 EPS dikan'izany moa zany tao anatin'ny tontolo fanatanjahantena foana matetika manko tsy fantatry ny olona hoe mpampianatra EPS fa ny zanako hoe mpampianatra tenisy fotsiny ahako dia izay ny ahafantaran'ny olona zany nefa be ihany ny zavatra nataoko zany tao anatin'le tontolon'ny fanatanjahantena ohatra hoe famoronana zavatra maro teto Madagasikara zany anisan'izany ny jeu corporatif ny fitondrana ny rugby à 7 teto Madagasikara sy ny football à 7 par exemple zany zavatra zany zavatra nataoko daholo zany rehetra zany fa somary adino moa fa fahaela le izy ary ahoana zany zao fahitanao ny tontolon'ny fanatanjahantena fahitako an'le izy aloha ankehitriny efa somary miakatra ihany performance miakatra kely kanefa mbola tsy tomombana le izy ary tsy mety ho tomombana le izy raha tsy mivoatra ny tontolo ara économique social zay vao afaka miakatra koa ny sport zany hoe tsy mbola manana ny toerana zany le fanatanjahantena zay tsy manana ny toerana mihitsy izy raha eto tsy priorité ho an'ny fanjakana mihitsy amin'ny sport na dia hoe nisy ary fizarana an'ireny ordre de mérite be dia be reny tsy zany natao hoe prioriser ny fanatanjahantena tsy zany velively le izy fa prioriser fanatanjahantena dia mena ina programme matipaika izy ka ny ampianarana nge fa misy aloha zay raha ohatra ataontsika hoe ambaratonga misy fa tsy ampika satria raha ohatra hoe priorisenao zany hoe fanatanjahantena zany dia misy drafitra matipaika hitondrana ny sportif hiakatra avy dia avy fa ny tsika somary petatoko foana hatramin'izao aloha dia zay ny ohatrany hoe tsy mety le izy afaka omenao an'le ohatra fe amin'le hoe petatoko tsisy drafitra matipaika araka ny tenako teo raha ny tena izy fa nanandrana any izy nanandrana izy ohatrany hoe sport étude zay atao amin'ny nanaovany azy dia hoe ny raisina natao interne atao amin'ny ANS ny mpanao sport dia manao sport izy akoatran'izay dia misy koa moa fianarana miaraka amin'le izy nefa ny tatoato najanona indray le izy na gagako natalanjona mihitsy zay zavatra zay hoe maninona najanona fa tsy nitohizana le izy tokony hoe atsaraina hatrany hatrany nefa nohotrany najanona dia hoe noho ny antony ina dia hoe tsy fahampin'ny vola rehefa tsy ampy ny vola moa zany satria tsy natao lara-pahamehana koa zay no mahatonga la miteny hoe tsy lara-pahamehana le izy ao anatin'izay resaka fanatanjahantena zay any Andriamato Andretefy nitsikaritra ihany koa saika naombotsika ary tena hoe naombo moa zany teo amin'ny lalaon'olo tokana i raha malala reny ny zanako izy miravavy teo amin'ny sehatra resa-pirenena ny boxa française savaty ry parfait ny tsipoka nety be nahazo vana fa ny lalao miaraka no ohatrany mbola olana miaka midiny io mibaolina kitra ny rugby ny volley ny baskety inona ny mahatonga an'izay raha ny fijerinao azy hoe raha any amin'ny lalaon'olo tokana narona ohatra zany lasa lavitra tsika zay zao manamafy an'ilay zavatra nyteneniko teo hoe any amin'ny lalaon'olo tokana heriny tsirairay mazana no exploitena optimisena zany hoe amin'ny teny frantsay ny alatsiny somary manafangaro kely amin'ny tengasy teny frantsay fa any amin'ny sport collectif dia tsy maintsy misy drafitra matipaika arabola indrindrindrindra olona maro manko no tsy maintsy sahanina fa tsy hoe olona anankiray fotsiny raha olona anankiray fotsiny kely izy dia vitany ohatrany anay zao dia vitany tsisy mpanampy fa ny sport collectif zany tsy maintsy iarahana konokonononao fa tsy vitany fotsiny hoe olona ray dia avita azy ka
raha fa konokononona le izy a ilaina ny famatsiana ara-bola, ilaina ny sponsor. Ny sponsor tsy tonga raha tsy hoe misy le atao hoe win-win moa zany samy mahazo tombony. samy mahazo tombony. Ka raha ohatra tsy mitondra olona betsaka ao amin'le sehatra le sport atao, tsy tonga ny sponsor. Zavatra misy moa ankehitriny a, ohatra any amin'ny sport koa zany asorontsika ny rugby manko ny zavatra tena mahaompy. Fa any amin'ny sport collectif a, foot, volley, basket sy ny karazany a, afangarony zareo le sport corporatif sy ny sport civil. Inona mahasamy hafa an'izay? Sport corporatif a de sport atao hoan'ny entreprise, ohatra indrendry jeu corporatif reny. De ny sport civil sport ataon'ny fédération. Ka ny zavatra misy moa ankehitriny tena kianiko mihitsy. De ohatra fotsiny zao vitsy mijery sport collectif zany indrindrindrindra atao amin'ny football. Tsy ohatrany taloha tena feno foana. Ny antony le izy a de betsaka loatra le corporation zany manao sport civil. Raha ohatra hoe raisinao zao Egelco plus, Japan Actuel, reny nge ohatra fotsiny. Ny olona tena hoe fan tian'ireny a de le olona mpiasa ao sy ny vady aman-janany. De misy namanamana kely ao fotsiny. Atao hoe misy 1000 izy. Ny stadetsika misy 20 000 personnes. De 1000 ao anatin'le 20 000 vitsy nge zany. Nefa ny jero kely fotsiny a todio kely any amin'ny rugby. Any amin'ny rugby a ny anaran'ny club a maka anarana quartier. Isory, Ambohidapenake, Akazomange, Manjakaray. Dika an'izay le ponina amin'ny toerana sy investir ao anatin'le izy daholo. Manohana daholo ohatrany fivorim-pokotany mihitsy ary le izy. Manohana daholo zay ao anatin'le fokotany rehetra eo. De nefa rany feno foana ny stady, feno olona foana. Tsy ohatrany any amin'ny foty lasa vitsivitsy. Zay de raha fa ohatra zany amboarina ny sehatry ny foty, misahana ny foty, de any amin'ny texte mihitsy ny tsy maintsy amboarina aloha. Any amin'ny texte hoe venu ireo corporatif. Venu ireo corporatif reo alefaony amin'ny sport corporatif. Tokony hatsangana zany atao hoe fédération corporative. Mitokana mihitsy ilalovan'ireo corporation rehetrarehetra reo. De atao saison hafa mihitsy. Tsy hoe saison fa ohatrany misy ao fédération affinitaire, misy ny sport scolaire, misy sport militaire. De apetraka koa fédération corporative zay efa misy nge io any akafany. Fa tsy hoe voron'ny makisarana tefy le izy na tsia, fa tokony atao zay zavatra zay sarahana, velomina ny mpijery baolina aloha zany atao zay atongavany any amin'ny stady. Rehefa betsaka mpijery baolina any amin'ny stady tonga ho azy ny sponsor. Hitanareo le cohérence le raisonnement. Rehefa tonga ho azy ny sponsor de misy vola bebe koa zany azo arotsaka anampy le taranja atao. Fa amin'izao fotoana zao de zay mahatonga an'le tsy tonga ny mpijery baolina mijery an'le compétition. Any amin'ny fampianarana, any amin'ny tontolo ny asa misy ilay atao hoe fuite de cerveau. Ao amin'ny sport koa ve? Sport misy ve io? Misy loha io, misy io ohatra ny zavatra nanjoanay zao fa tante any zay tamin'izay moa mipetraka tany Suisse ela be. De raha mipetraka tany Suisse folo taona zay nangatahany-drareo hoe ilalao amin'ny ekipa Suisse. Tamin'ireny fotoana ireny moa mbola tena teo am-perinasa mihitsy ny ankizy tamin'izany fotoana zany miaro ny voninahitry Madagasikara. De tamin'izany fotoana zany de mendrareo fa tonga tao an-trano mihitsy hoe mitia sy niavina fotsiny sisa manaiky nareo iova nationalité Suisse. Zavatra niseho tamin'izany de hoe na amin'ny lalàna fiainay tamin'izany fotoana zany tsy mety raha ohatra manana double nationalité. Fa na Suisse nareo na malagasy. Mazava ho azy fa mifidy malagasy zay. Mifidy malagasy zay tsisy hevitra zany. Zay raha teo koa moa tsy milany satria fa nanana autorisation de travail tany ako tamin'izany fotoana zany de tsy olana mihitsy tamiko hoe mijanona any hoe mila papier fa de tsy nila papier de mifidy mamalagasy fa tsy nanao ohatran'ny rehetra hoe araky ny teneninao hoe fuite de cerveau ohatran'izany. Nantena koa ary tamin'izany moa angatandrareo anao entraîneur national suisse
fa tsy nety omentsika tsiny ve le mpanao fanatanjahantena na manaraka an'izay dizerany Ah, raha tsy zay lazainao tsy azo menatsiny izy satria any izy nge velona tsara raha fa manao ny eto amintsika malagasy nge natao hoe sport de haut niveau zany misy natao hoe promotion sociale any mba hoe objectif amin'ny sport eto Madagasikara ary tena zay zavatra zay a zay concept zay a tokony exploiter tsika mihitsy satria iny tena source de motivation énorme betsaka mihitsy le source de motivation le ankizy zany a irotsaka anao sport le promotion sociale zay ka tsy azo atao mihitsy teny hoe na hoe mandrara le ankizitsika le eto Madagasikara tsy ova sehatra tsy ova nationalité ohatra satria any kosa mba hoe matsaratsara ny fiainana iarahantsika malala nge fa sahirana be eto Madagasikara tsy mahavelona le sport para io kosa mety ahavelona azy ohatran'ny aniseto zao lasany ludogoriste de mahavelona izy fa raha tazominao teto izy avelona azy ve le football tsia satria efa asa le anazy asa le izy ary zany hoe raha fa mahatonga ianao afaka miévoluer amin'ireny niveau hafaavo be reny mbola kely ianao de s'investir atao anatin'le compétition atao anatin'le taranja raha ohatra hoe miandry ianao fa 10 taona vao hiditra anao hoe anao compétition internationale anao professionnel tara loatra zany indrindra misehatra sasany hoe fito taona 20 taona ianao de afa-tsy maintsy manao choix zay indrindra Andriamatora Andrety fe mahakasika an'izy rahavavy Dalisy Natasha mba ho fakatahaka ho an'rehetra tatakina ahoana ny toana inona ny tao ambadiky reny fahombiazana rehetrarehetra zeny raha ny tena marina moa zany ny Dalisy Natasha ohatra ny zavatra conjecturel dodole ahoana moa eny raha ny tena marina le tennis zay taranja nisy ny Dalisy Natasha zany dia taranja mandany vola be mihitsy ary lazaina fa taranja ho an'ny mpanankarena manakatao indrindra hoe raha manao tsy investir amin'ny tennis ianao ny problème tam'le izy raha ohatra olo-kafa no zahay nanao an'le izy eo am'le encadrement de afa lafo be daholo na ny baolina na ny raketra na fa atao no mpampianatra tany amin'Jerymanontolo de nisy zavatra mba nataoko zany ohatra hoe misadapte am'le contexte tam'ireny fotoana ireny moa zany tsika marxisant tsisy ninona mihitsy teto ary mezan'ny olona zay hoe reto koa de afa mitapy mihitsy hoe maninona manao zany sport étude zany avadiny le tsy fantatry ny olo inona moa zany atao hoe sport étude averiny fady hoe étude na sport deux choses complètement différentes tsy mitovy mihitsy zany ny avantage ny Dalisy Natasha tsy nilaintsony le encadrement hoe mpampianatra azy hoe tsy maintsy be eno satria ny tenako moa zany fa mpampianatra alohan'ny Dalisy Natasha fa vice champion de Madagascar en tennis tsy vitany hoe vice champion de Madagascar en tennis fa aveo directeur technique national ny tennis zany hoe za daholo ny formé ndreo pratiquement tam'izany fotoana zany pratiquement 95% ny champion de Madagascar nalana vavy tam'izany fotoana zany fa ela be zany de ny zanako moa zany tao anatin'izay environnement zay lehibe mpampianatra de afa tsy nilaina payena fa de nanohy fotsiny zavatra nataoko hatram'izay ny vadiko raha teo mpampianatra tao Akatsoko tao amin'ny Anjerimanontolo tao amin'ny frantsay zany hoe rehefa nisafidy ny ankizy allo averiko tsara ny safidy ny ankizy fa tsy zany forcé azy hoe manaova sport étude tsia ny ankizy safidy raha nahita an'ireny le hoe boky hoe tennis de France na tennis magazine reny zavatra reny ny hitany de ozy hoe ay ve mety zany hoe sport étude zany mety zany zay koa mba hanao sport étude ary dada tsoroko kosa aloha fa natahotra dada anao sport étude an'zany Dali moa tam'izay de tsoroko tsara ho fantatra ihany asthmatique Dali olona manao crise be isaky ny semaine isaky ny disons 15 jours raha be indrindra manao fa nisy médecin traitant zay miteny azy hoe ampanaovy sport io tenenay zany hoe ampanaovy sport io zazy io fa voamarika moa rehefa vakansy izy de tsy maninona fa rehefa mianatra izy de maninona de
nampanaovina sport de rehefa nanao sport izy mijanona le asina zany hoe dalia zany acule nanao sport étude satria ny safidy ny ray aman-dreny hoe ny fahasalamany ve sa zavatra afa de ny fahasalamany a ny everina hoe lara-pamehana taminay de nanao sport étude lasa moramora anay zany ny choisiran'le hoe anao sport étude izy teo koa moa ny système éducatif en vigueur tamin'izany fotoana zany système éducatif en vigueur tamin'izany fotoana zany de ny malgasisation atsorona moa arinareo zao nge be da be no misy any no victime ny zavatra iny betsaka ny génération victime ny zavatra iny zay mpampianatra tany amin'ny INSEP mi-encadré mémoire de maîtrise le ankizy miala ty amin'ny collège sy ny lycée teny malagasy daholo tonga any amin'ny université izy vadika zany tsy maintsy atao frantsay daholo le izy na ny mémoire ary teo anao vavaraotsa za mahampampianatra de mahita voatery manao correction na mémoire eo au niveau an'le forme zany tsy mahay misexprimer en frantsay mihitsy le ankizy raha be indrindra mavita phrase roa izy de faute be vadika mihitsy le sensin'le zavatra tia nytenena de noho izay fahitahanay an'izay hoe tena victime reto ankizy be deabe reto de moramora ho anay mampianatra n'le ankizy tao an-trano novainay mihitsy zany le fomba fijery nampianarinay tao an-trano le ankizy mba tsy ho victime le système éducatif en vigueur tamin'izany fotoana zany de tonga amin'ny toerana nisy azy io ny ankizy tonga tamin'ny toerana nisy azy dalia moa zany tao anatin'le ankizy ankitry moa zany tsy mahafantatra an'izany ny ankebiazana hoe tao anatin'le 50e mondial le top 50 izy zany hoe meilleur classement zany 43e mondial ka be da be ny teneninao teo marxisme malgasisation aiza hoaiza zany zao tsika raha ny firenena ny raisina raha ao anatina tontolo fiarahamonina zany inona ny tsapany rendratif max ny misy am'izao fotoana zao malahelo amin'ny zavatra ny anjady malagasy ankehitriny satria zavatra am'seo zany zao dia formation an'ny ankizy to ny fampianarana lasa ohatrany hoe anao exécutant daholo le ankizy ny efarany ny antony tsy maîtriseny tsara le fiteny le serasera international moa zany raha ohatra hoe voatery izy hiaro Madagascar amin'ny teny frantsay de ho sahirana izy raha vao miresaka amin'ny frantsay manana supériorité psychologique le frantsay eo anatrehany ny antony voatery miteny frantsay raha firesaka aminy na toraka zany keo na anglisy io na allemana na sinoa satria tsy tenindraza atsika le izy tsy teniny anarany surtout de anany zay supériorité psychologique zay amin'ny lafiny tractation sur certaines choses azafady asana nareo tsara nytiako tenenina ka mampalahelo zany satria zany zay tiandrareo atao zany raha fa tonga eto amintsika no ataony satria tsika tsy tsy afaka niady mafy noho le barrière linguistique nianjady tamintsika tsy afaka niady mafy ho an'le Madagascar tsika omena zavatra kely zavatra am'seo zao de mena kely 10 millions de dollars de afa faly mibitaka be 10 millions de dollars tsisy tika nge zany Lionel Messi fotsy afa mandray 100 millions mpanao foty nefa ny atsika 10 millions de dollars ho an'ny firenena ny fahaizantsika miaro ny tena atsika mahatonga zany rehetrarehetra zany ka iza le omenatsiny amin'io satria fanjakana hatramin'izay sesy hatramin'izay tsy miteniko io sa hoe tam'ty fotsiny fa sesy hatramin'izay nahatonga atsika nkorosy nahatonga atsika ohatry zao inary ny vahaolana manolona an'izay zavatra tenenao zay vahaolana de amezana lara-pahamena ny fampianarana ny tanora zany fampianarana amin'ny lafiny rehetra fantatsika zao fa tsy mahavita tsika irery ny fahaizantsika miteny malagasy fa ilaitsika ny teny malagasy fa ao am'le inona tractation internationale ilaina ny teny vahiny misy raha fipampianarana tokony hovana mihitsy hoe zany tokony hovaina ary afa manomboka miova kosa aloha izao fa
tokony hovaina le izy ny rafim-pampianarana tokony hovaina fa ny stagen'le mpaome fahalalana koa iny zavatra iny tena important. Ny tsapaka moa zany tsy manana niveau le mpampianatra, tsy manana niveau izy tsy fidiny azy le izy ohatra zao le maître fram reny izy nge mahatonga izy tonga eo betsaka amin'izy ireo raha en terme de pourcentage zany betsaka amin'izy ireo tonga lasa mampianatra no ny tsy fisina asa tsy fisin'ny asa fa tsy hoe fitiavana ampianatra tsy vonona ny ampianatra mihitsy izy tsy vocation le zavatra araka ny teneninao zay anika tsy lavirary le zavatra fampianarana ny asa nge ilaina ny fanaovana azy amina passion rehefa passionné anao mivoatra ho azy hitanao daholo lafi tsara ny lafi ny ratsy ny zavatra ataonao fa rahafa tonga eo fotsiny ianao satria mila mitomboka ny isam-bolana de tsy afaka nivoatra ianao tsy afaka nivoatra mihitsy ianao ary tsy io ary nge de everinao fotsiny hoe toerana andalovana io fa tsy hijanona eo raha mahita tsaratsara kokoa de lasa zany daholo ny état d'esprit ny olona ankehitriny amin'ny orinasa rehetrarehetra zay hipetrahana nga io anao zay le mahatonga an'le na fomba fitenenantsika fitenitsika ary nge miova lasa misy an'le tsy hafa azy tam'ireny fotoana reny tsy hafa azy tsy azy problema lasa problematsika le izy fa tsy problema mpampianatra ary tsy problema fampianarana reo olona rehetrarehetra reo zany tsy maintsy fantenina dodolo hoe ireto zany na ny ampampita ny fahaizana aiza ho aiza moa izy aiza ho aiza izy zao amin'ny ankehitry inona ny tokony mena azy fa marina fa maro anisany ankizy am'izao fotoana teknôlôjiko eo teknôlôjika eo olo zay nge le hoe raha tena te hivoatra izy ny fampianarana teny afa misy amin'ny teknôlôjia mandeha ho azy zany tokony andeha ho azy raha tanty izy ka tiany lay zavatra ataony tsy tiany le zavatra ataony de miandro fotsiny izy hoe aiza ny anonay miandro tsy tolorana ohatrany hoe verina tamin'ny tenisy ny ainako tamin'ny andro nge le tsisy tsisy inina azonareo moa zany tsisy ninina na savony sasana ary tsy maintsy milahatra sakafo vary milahatra tsaronao tsara angamanireny zavatra reny madame Priska tam'izany fotoana zany voatery mamorona ny tenanay rehefa ohatra hoe milalao zany zay tam'izany fotoana zany tsisy ny vola milalao amina file kokabeny teo fa tsy mampaniny zany fa natao ihany milalao amin'ny baolina rehefa sola de lemana aloha mba tsy anidina hitanao le tsy maintsy mikaroka ny tenanao satria fa io zany ny soa ny baolina ray tam'ireny efa tsita mavelona famille ray nefa le baolina tsy maintsy misolopa isaky ny roa andro ohatran'izany le izy baolina sola ny kiraro nefa ny ilaina mihitsy hoe zany kiraro mamikitra zany rehefa milalao amina terre-battue moa ty amintsika de resapena le izy ny cordage tsy le cordage le tsara be le fanaovan'ny vazaha fa tadipitana na ampiasainy tam'izany fotoana zany voatery mamorona ianao satria tena tsisy mihitsy fa hoe raha nisy de nisy vidina le izy fa tsisy zany hoe voatery sollicitena foana zany saina hatrany zany s'adapter amin'ny zavatra misy de raha fahinokanao zany oui raha fahinokanao zany de hoe taloha miasa saina mihitsy hoe ahoana natafavoaka fa am'izao fotoana raha niotsotra nomenao teo ohatrany hoe zatra tolorana izy ny tena izy ko moa le tsy vonona mihitsy izy tsy vonona mihitsy izy hikaroka tsy vonona mihitsy izy tsy ao araka ny teneniko hoe ny olona ankehitriny nge mieritreritra foana hoe fandalovana le placeny le asa ataony fa tsy hijanona elo izy fa mitaditady tsara ny bizina zao zala ny bizina ny tena mahazo vahana ankehitriny exemple fotsiny zany zao tam'ireo mpitondrantsika ireo tsy diplôme anao tony mitondranao avy hitondranao firenena fa mivola hitatsika zany tamin'ny Ngara Valomanana hitatsika zany tamin'ny Andry Rajoelina fa de mivoatra kosa aloha zareo tsy hoe fanenjehana le izy fa ny exemple hita tam'ireny lasa mibizina lasa nao bizina daholo ny olona rehetrarehetra ary le enrichissement illicite rehetra de resaka bizina daholo tapitapika eo misy fampisehoana fananana be signe de richesse ostentatoire zay ny tiako tenenina hitanao tapitapika eo inona natonga an'izany bizina zany zao ankehitriny
mahazo vahana za hoe za le tsy mibizina le vahoaka moa zay fa voataiza am'izay biza zay koa le vahoaka sy le fiarahamonina ka zay voataiza araka ny teninao zay voataiza am'izay mihitsy le izy hoe tsy hijanony eto zay fa zay keo mba hanao bizina zay ny problema amseo ankehitriny de rehefa tsy mifanaraka na tezitra de raha vao tsy mifanaraka kely de vatany de vindicte populaire zay any vindicte populaire ndray tsika le frustration sy ny rehetrarehetra de avy atrany de am'ty le tsy fatokisana ny fitsarana ty fa tsy ampy tsony le fatokisana le pouvoir législatif avy atrany de sotin'zareo anaova vindicte populaire le izy fa ahoanao kosa tony mandehandeha foana nefa nosy zay nataony an'izao de tsy te ahita an'izany zay fa avy atrany de taperina igny eny de vita tsy tao anatin'ny kolotsaina malagasy tsy ao anaty kolotsaina malagasy mihitsy ary tsy tokony hitohy am'izay tsika fa raha mitohy am'izao tsika tsy azo petrahana tsony eto Madagasikara tsy azo petrahana tsony raha vao tsy mifanaraka de vindicte populaire raha vao ohatra hoe manao accident kely ianao nataka zany avy atrany de vindicte tout des sujets amina vindicte populaire zany hoe mampatahotra ihany zany mampatahotra le fiainana ankehitriny zany raha vao tsy mifanaraka ianao de ao mety mivadika manko le vindicte populaire igny tsy voatery hoe namon'olona ty vo nangalatra ty de avy atrany de fitaina tondromolotra de vita ka manahirana zany zavatra zany raha firenena tsy tandalana ntsony zany tsika menakafy raha tsy mihetsika be mihitsy reto mpitondra atsika reto de ho grave be ny zavatra azo atsika atsoatsy ahoana no amerenana an'izay fifampitokisana zay io fifampitokisana tsy maintsy ny problemako manko zany de zao raha zany manokana moa tsy hiverina mijavatra normal tsony tsika raha tsy misy natao hoe régime fort ina le atao hoe régime fort proche na dictature mihitsy zany rehefa manao zavatra tsy mety ianao de avy atrany de sazina ary sazina mafy fa tsy hoe lambolambona ndray zay izy hoe raha misy zavatra tsy mety ataon'ny sasany de gadrao izy zany régime fort zany efa io lalàna de appliqueny io ninina amseo fa tsy hoe gadraina ve le namana tsy maintsy gadraina rehefa mandika lalànako tsisy hevitra zany zay mahaforo azy fa tsy jerena fotsiny otrao na gadraina na asaina manao farafaratsiny hoe travaux d'utilité publique tsy efa misy an'izay ihany ve eto amitsika tohatra zany tsy de misy tsy de misy fa alondralahy miangonao tamin'ny moratsy any tsy hafa fotsiny le olona ao ary efa tsy ao ary raha fa mahay manolotra ianao de écolage ohatra metimety ny fiainanao za mahafantatra olona hoe tsy te hivoaka ao mihitsy izy fa ao mety aminy ka hoay zany reo tanorantsika raha ohatra ka zany rehetrarehetra zany mbola miandry azy daholo io tsy satria tsika Madagasikara raha zay nafa mponina mbola tanora zay mihitsy mihoatra ny atsasa manila ny tanora eto amitsika zany hoe tena tokony alefa ano sehatra ny fanabeazana an'ireo tanora reo ny herin'ny mpanjakana rehetra zany mba priorisena am'izay zany le tanora fa tatoato rehefa tonga eo le mpitondra nge de zay mahavoky azy ny tena ataony ataony daholo zao rehetrarehetra ao atongavana eo fa rehefa tonga ao izy adininy rehetra fatany hoe tsy afaka hijanona ela eo izy de inona nataony zay avelona azy tsara aloha afa-tsonjovony le hoe après an'le rehefa tsy etotsony rehefa vita nataony de mbola velona tsara satria manana azy ao am'izay zay nge le mahatonga an'le hoe tokony anao déclaration de patrimoine ny olona mba ho sazina le enrichissement c'est illicite kiny mbola hidivan'olona ihany le hoe zay le fanambaram-pananana zay satria miditra atao fa mivoaka tsy atao izy ny vahoaka zay kosa aloha ary tena maro zany tsy maintsy misy fijerena fanarahana maso an'izay zavatra zay fa amin'ny problema nge ohatrany hoe ohatra tadiditra amin'ny corruption antsika am'lay zavatra zay satria zao le olona eo am'le toerana appliquena ny lalàna manao kely any ko izy de matahotra izy rahatry zay mivadika lalàna mihitsy io lasa ny fifanjevona moa amin'ny fanarahana an'ireo olona le nanodikodindreo mety izy ko tafiditra eo rahatry zay ho tratrany dikan'izay any tsy ho appliqueny mihitsy io
ka ty corruption tsikitsika tsy ho afaka mihitsy tsy ho afaka noho zay zavatra zay état d'esprit zay na le olona hiappliquer an'le lalàna ary matahotra koa sao de misy koa ny rétroactivité momba azy aveo de ataony tsy hiditra am'izay mihitsy izy a azonareo le izy zavatra boribory vetaveta le izy tsy mitovatra an'izay ihany hoe zany amin'ny fifitiana oation les partis resaka politique tsika zay teninao zay politique atsika miala tsiny reto politiciantsika reto nge fa mamely tena amin'ny politika raha tamin'ny andronay a ny olona zay manao politika mamoaka vola ianao indray mamoaka mba hoenon'ny olona ny hevitrao fa ankehitriny miditra politika ny olona amenony posy ahafahany manao trafic d'influence manao corruption miaina amin'ny corruption sy ny karazana zavatra tena hoe c'est le monde à l'envers o zany vazaha zay fa eo fotsiny hoe à la décharge tsika tsy tsika rery nge no ohatran'izany jereo koa ny frantsay eo ny frantsay tsika koa zanatany frantsay oatra mianadratsy fa sarotra ihany zany no diantsika tena sarotra be raha tsy misy mahasaha maty mihitsy hoe osaziko daholo reo manana an'le olona ny atao hoe dictateur éclairé zay vao tafavoaka eto tsika dictateur éclairé misy azany olona zany hoe amin'ny problème amin'le dictateur ndraiky no raha vao miresaka anao hoe dictateur de afa raty zay raty zay satria tsy fantatro eny amin'ny tsisy mipetraka eny amin'ny andron'ny olona rehetra nge za dictateur éclairé raha sendra dictateur non éclairé izy ny tonga eo vao mainka aloza zay le zava-miseho eny ary tapitra sady tia ny fotoana ny ambarao ny vahinitsika teo tsy izy amofa randray tefy max niara nanentana ny fandarana Renarson Sinaise Prisca Rakotomalala misaotra toko de misaotra anareo atao amin'ny alliance nandray de faly tokoa mba afaka nyresaka tokoa tsisy isakana fa de afaka nyresaka mety hoe ho tazomin'ny olona tsy ambadimadika azy rehefa aveo fa tsy maninona aloha zany